Namoaka ny tatitra mahakasika ny CAP-arina vary ny Observatoire de riz misongadina ao anatin'izany tatitra izany moa ny fiainan'ny vokabary tamin'ny taompamokarana 12 telo amby folo amby roa arivo mazava ho azy niakatra ihany koa zany ny vary nafarana tany ampitan-dranomasina. Raha ny taompamokarana 12 telo amby folo sy roa arivo no resahana dia nahatratra 9 sy 900 sy iray alina sy 9 sy telo tapitrisa taonina. Izany hoe nahitana fiainana 120 ny vary akotry novokarina teto amintsika raha oharina tamin'ny taompamokarana 12 sy roa arivo, 12 sy roa arivo araky ny taritra manokana mikasika ny fiahiana ara-tsakafo eto Madagasikara nataon'ny FAO sy ny PAM izay notsiahivo ny rafitra mpanjinika manokana ny CAP-arina vary na ny Observatoire du riz. Nahitana fiakarana amin'ny ankapobeny ny vidin'ny vary akotry izay manodidina ny 2700 ariary ny kilao raha 700 ariary izany teo aloha. Anisan'ny mahatonga izany fisonotry ny vidin'ny vary izany ny fianan'ireo vary akotry amidy eny amin'ny tsena amin'izao fotoana fanomanana ny vary aloha izao ary ihany koa ny fahalanian'ny tahiry eo anivon'ny tantsaha. Manoloana izay indrindra dia fantatra fa tamin'ity taona ity no nanafatra vary avy any ivelany betsaka indrindra isika eto Madagasikara. Ny volana janoary hatramin'ny volana septambra lasa teo dia tafakatra 5,000 sy 3 alina sy 2 taonina ny vary izay nafaritsika. Izany hoe efa niotra 1,000 sy 3 alina taonina sahady raha oharina amin'ireo fanafarana vary ny taona 12 sy 2 arivo.